tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy ititsy. Tianay Mariana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny akabeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Manahoana Iaingo a? Manahoana Tija? Faly tafaresaka eto indray dia androany tsika hiresadresaka momba ny sakafo. Ahoana izany hoe sakafo inona ny zavatra tena hoe niova be tamin'ny Iaingo izany tamin'ny nipetraka niverina hoe mipetraka. Iaingo moa izany mifindrafindra toerana be dia be dia ohatran'ny hoe nahita karazany mihitsy. Fa hazavao ny momba an'izay ohatran'ny ahoana isaky ny toerana aleha dia hafa foana ny sakafo ohatrohatrany ahoana. Misy karazany mihitsy. Afany mitady ny hoe sakafo tena hoe malagasy indraindray tena tsy mahita mihitsy. Ohatra izao hoe tamin'izay tany Gabon zareo ohatra hoe te-hanao mofo gasy. Samy hafa reto ny lafarinina sy ny kobam-bary. Tsy mitovy an'ilay any Madagasikara ilay izy dia samy nahatsikaritra daholo hoe tsy mety mivoaka mihitsy ny mofo gasy raha ohatra ka hoe mampiasa an'ilay ingrédient hitanao aty ianao. Dia ianao izany tena lasa ohatran'ny labo izany ny lakozianao satria tsy maintsy andramanao daholo hoe inona ilay firy izany tena rehefa mety an'ilay izy amin'ilay kobam-bary sy ilay lafarinina. Findra taty Etazonia voalohany indray dia tsy mahita sakafo gasy indray ianao izany fa rehefa miresadresaka amin'ilay olona samy mifankafantatra ireny hoe aika any amin'ny toerana misy ohatra hoe inona moa izany épicerie afrikana na aziatika ohatr'izany no mety ahitana sakafo mitovitovy amin'ny gasy. Nefa ny expérience ny any tany Gabon raha ohatra izao hoe mahita ravitoto ihany ianao fa any amin'ny tsena afrikana tsy mitovy an'ilay ravitoto any Madagasikara mihitsy ilay izy fa angamba mbola mila verina totoina. Tsy haiko nareo raha mahatsikaritra izany. Dia Kanada sy Meksika mbola ohatraohatran'izay ihany koa. Ia, ilay ravitoto no napetratra satria samy manana ny fomba fanao totoiny anazy tokoa. Dia misy koa ary ny aty ilay any amin'ny sinoa ireny dia amidiny zareo raviny fotsiny. Ia. Dia ianao mitoto anazy avy eo. Ie. Fa ny zavatra tena napetratra izany tamin'ilay olona, ny olona izany mieritreritra hoe rehefa any an-dafy ianao dia tsy mihinana marina fa hoe vitsy ilay safidy amin'ny resaka sakafo. Fa misy olona tsy mieritreritra hoe tsy mihinam-bary hoe mihinam-bary ianao na dia aty na dia tsy mipetraka any Madagasikara ianao dia mbola vary ihany no hohaninao na ivelan'ny Madagasikara. Izay aloha ny ahy fa tsy fantatro ny
malagasy hafa fa izay izany ny ana hoe rehefa natatia ivelana ary dia misakafo mihinam-bary. Zafa tsy hoe intelo isan'andro ohatry ny tany Madagasikara aloha fa mihinam-bary. Ny azany ny vary ny hitako hoe somary lafolafo kokoa ny vidiny. Izay izany tany Madagasikara namboly vary. Nanana tambary izany moa izany fa tsy hoe namboly vary. Mahazo anjara vary isaky ny miakatra ny vary. Tena hoe mihinana vary maraina atoandro hariva. Rehefa grande vacances ireny tena mbola manao goûter mofogasy ramanonaka. Ankoatran'ny vary maraina atoandro hariva. Tena mifindra izany tena nahazo tratran'ny culture shock tsara mihitsy ny kibo. Satria lafo be le vary dia tsy maintsy hoe novaina tanteraka mihitsy ny fomba ny sakafo hohaninao izany mba hampiena ny dépense kokoa anao raha ao an-trano. Misy firenena nefa misy firenena tena hoe mitovy ny raha ohatra izy manana le régime ohatra ny malagasy izany ilay hoe mihinam-bary maraina atoandro hariva ohatran'ny tamin'izay tany Philippines izao. Tena mora be ohatra ny any Madagasikara ihany koa ny vary. Ny États-Unis dia ny zavatra tsy haiko raha mahatsikaritra ny ohatran'izao koa tia fa ny zavatra tsikaritra hoe raha ohatra ianao izao ohatra zatra mihinana trondro tany Madagasikara. Ohatran'ny tena ohatran'ny somary taitra tampoka ianao rehefa mandeha mividy trondro any amina toeram-pivarotana sasany fa tonga dia mifofon'ilay trondro fotsiny ilay izy. Tsy misy lohany dia tsy misy rambony. Tsisy rambony. Taolany tsy mahita taolany akory ary ianao. Tsy mahita taolany. Dia iny tena ohatran'ny hoe tena manahirana be ilay mitady an'ilay izy. Ohatra hoe tsy tena trondro izany ilay izy fa tena ohatran'ny hoe ianao mila an'ilay izy ho hita daholo ilay lohany sy ilay trondro, ilay lohany sy ilay rambony rehetrarehetra. Any amin'ny Sinoa mbola mahita an'ilay misy lohany sy ilay rambony. Fa ny any amin'ny ohatra hoe any amin'ireny grande surface ohatra hoe ireny hoe Target na tsy mahita. Tonga dia nofi-trondro fotsiny. Nagaga tokoa izay tamin'ny voalohany hoe fa maninona angaha zareo tsy mihinana an'izany dia hoe izay izany ilay fomba fanaon-jareo hoe tsy ohatran'ny hoe tsy hohanina ilay izy. Tonga dia avaka fa tsy misahirana ilay olona na hoe ao anatin'izay koa ilay hoe tsy tiany mahita ny mason'ilay biby hohanina. Dia ny anahy koa ny tena hoe efa ela be avy nahay an'ilay izy ny resaka ohatra hoe gisa dia malagasy namany eto Colorado izany no teny hoe ny gisa rehefa kaiky Thanksgiving izay ianao vao mahita gisa ohatra hoe Safeway ohatra dia miaraka amin'ny vorontsiloza ilay izy satria ilay mivarotra vorontsiloza sarotra ireo amin'iny fa ny anafozana gisa koa tena. Nefa ianao mahita eny mandehandeha ny tanàna eny fa ireny tsy azo hohanina. Ka izay mihitsy koa no tiako tenenina hoe ilay gana tsy giza manidina tsy azo hohanina. Dia renao fotsiny ilay giza manidina fa tsy azonao alaina ilay izy. Ngoa dia mieritreritra na hoe maninona raha samborina ilay giza. Samborina dia ompiana kely aloha atavizina kely.
Tsy azo atao ilay izy. Ay, dia nitsoka. Tena efa ela be ny hodikodina atao amin'ilay mpivarotra, tsy haiko efa herintaona mahery angamba izay vao nahita an'ilay tsoka. Dia ahoana ozy izy vadiny haingo aloha amin'izany hoe mihinana tsoka izany. Fa ny tena nampomeny anabaviny no ny teny hoe tsara be ilay mihinana tsoka. Dia fa taizina ny nahita tsoka dia hoe any mpivarotra ka jereo ilay amin'ilay misy an'ilay mpivarokeny iny zareo any mpivarotra izy fa tokony izy eo. Dia nanomboka taorian'izay dia lozako mitady tsoka foana isaky ny mandeha makany amin'ny mpivarotra fa tena efa ela mihitsy izay vao tena hoe izay vao nahita tsoka. Izy tsy mihinana satria ohatran'ny hoe zavatra fahafa aminazy ilay izy. Hafa mihitsy ilay sakafo malagasy. Tena hafa mihitsy ilay hoe angivy sy ny tariny ireny aloha tsy hitako ireny. Ay, dia ny resaka tsy haiko na ny anareo resaka ohatra manao anana mifangaro ohatr'izany. Misy aty misy na angivy aty misy. Aty aloha tsisy e. Aty tsisy. Tena nefa ran'ilay izy lasa ohatran'ny hoe rehefa ravina maitsomaitso fotsiny varotany zareo amin'ny party ilay resaka anana iny dia fahita hoe naposaka ary. Tena ny ravina tandely io izy izao karazana bosaka izao sa ahi-dratsy. Rehefa hitanao varotany eo fotsiny dia efa vidio dia hohanina aty an-trano. Satria tena hoe tsy ny anan-drano mety hoe hitanao ihany, tisama mety hitanao ihany, ilay chou de Chine ireny mety hitanao. Fa ny karazana anana lehibe dia be any hoe any Madagasikara ny petsay tsisy. Dia tena miaina amin'ny zava-misy sisany ilay farany. Anamadinika. Ina moa ilay anankiray ilay ampiarahana amin'ny ina ilay ohatran'ny misy anamadinika angambany izay ilay ohatran'ny misy raha kely. Nahita tany nisy zaridaina izay hitanay dia feno an'ilay izy satria reto ilay anamadinika any Madagasikara ilay izy zany ohatran'ny hoe ahi-dratsy amin'izany. Ohatran'izay ilay izy. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.